Zava-dehibe ary anisan'ny nahafapo ireo solombavamboaka avy amin'ny fanoherana ny fankatoavana fitondram-panjakana amin'ny firosoana fikonan-doam-pirenena izay anomezana sehatra ny rehetra amin'ny fifanakalozana sy fifampiresahana. Hoy ny fanehoan-kevitra nentin'ny solombavamboaka avy ao amin'ny distrika ny Morondava, Aja André Resampa filohan'ny voamera parlementaire Irmar eo anivony antemimera-pirenena androany. Tsisy ny fanovany indrindra amin'ny fifidianana madio sy mangarahara raha tsy misy ny fikonan-doam-pirenena izay ahafahan'ny hery velona rehetra mandray anjara amin'ny fifampiresahana raha ny fifanazavany. Ny tsapanay dia ny hoe azo atao hoe grande valeur angambany, grand principe ny tena nazavaina taminay androany fa ny politique générale de l'État tsy mbola niditra tany amin'ny pitsopitsony rehetra izay tokony hitantanana ny firenena. Misy zavatra azo atao ihany koa hoe mahafapo dia ny fanekeny ny fitondram-panjakana amin'ny fomba ofisialy fa isy ny fitoeran-doam-pirenena, isy ny fifampiresahana ny dikan'izay satria izahay aty amin'ny fanoherana dia resy lahatra fa tsy hisy fanovana, tsy hisy ataoko hoe fizoratsikana amin'ny élection madio sy mangarahara, ozy ny vazany hoe claire, libre et transparente raha tsy misy anio fikonan-doam-pirenena io ahafahan'ny hery velona rehetra indrindrandrindra ny tanora mandray anjara amin'ny izay dialogue national izay ka izay dia fa zava-dehibe izay misy daty rehetra. Mbola vinavina amin'ny politika ankapobean'ny fitondram-panjakana ka andrasany fanatetarana izany ho hatrany ny fanazavany. Ny fikonan-doam-pirenena kosa no hamaritra ny taridalana ho amin'ny tena fanovana eto amin'ny firenena ary io ihany koa ny ahafahana mivelona amin'ny fampanarahan-dalàna eto amin'ny firenena izay andraisany rehetra anjara raha ny fifanazavany hatrany. Ny anay zany zao dia ny andrasanay dia tsotra. Ny politika akaben'ny fanjakana zany raha raisina hoe atetrony dia ohatrany hoe vinavina programmation ary ozony sasany ka zany vinavina zany dia andrasana hoe hotanterahina ka ny fanatanterahana zay no zava-dehibe indrindra satria misy teboka maromaro tao izay ataoko hoe tokony hitondratsika amin'ny fanavaozana araky ny tenin'ny Andriamatoa Prime Ministre fa ny anay moa dia tokony hitondratsika any amin'ny fiverenana any amin'ny ordre constitutionnel ny zava-dehibe indrindra ny fiverenana any amin'ny fifidianana fotoana mampetry zany sy amin'ny fotoana izay fa napetraka hoe anaovana izay fifidianana izay fa ny fikonan-doam-pirenena zao ny zava-dehibe indrindra aloha no anay ary ny fandraisan'ny rehetra anjara tsy sakanavaka izay ny tena zava-dehibe indrindra angambany raisina tamin'iny politika akapoben'ny fanjakana iny. Sana kosa ny fanatetarana izay nolazainy ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ho kosa ny avy eo amin'ny fanoherana raha araka nambarany filoha-hevitra fa 7 lehibean'ny mpanohatra eo anivony antemimera-pirenena ny solombavamboaka mila vonjy Philobert Androany manamafy ny fitakiana ny amin'ny tokony hametrahana fitsarana tsy mitanila ireo avy amin'ny fanoherana ka miantso izy ireo mba tsy hisian'ny fanavahana ireo raharaha rehetra eo anivony fitsarana takany atao amin'ireo mpanohana sy mpanaradia sy mpiara-miasa amin'ny fitondrana teo aloha amin'izao fotoana izao raha araka ny fanazavana hatrany. Zany na tsy zany dia zahay mametraka foana mitaky foana fa tokony satria raha ny voalazan'ny Prime Ministre teo dia hisy ny fanatsarana ny lafiny fitsarana dia izany koa no andrasanay raha teo mba tena hoe fitsarana tsy mitanila tokoa no hisy fa tsy araka an'izay fahitanay azy avy aty amin'ny fanoherana dia lazaina fa voizina fa ny zavatra atao ankehitriny dia famongorana ny tsy maty manota dia izahay anefa mahatsapa fa betsaka ny dossier izay misy hatramin'izay dia aoka angamba tsisy anavahana, tsisy anlihana, tsisy fizahana tavan'olona fa raha tena hamongotra tanteraka an'izany tsy maty manota zany dia ny dossier rehetra rehetra hatramin'izay ny foronany sy nampisin'ny paky tany amin'ny 2016 angamba raha tsy diso zaho dia tokony havoaka daholo dia miaraka tsaraina dia zay zahay matoky sy mino hoe tena fanavaozana tokoa no atao fa tsy fizahana tavan'olona tsy hoe fanenjehana fotsiny taloha ekena fa mety misy tsy maty manota tamin'ny fitondrana teo aloha fa misy ihany koa ny talohan'izay tsy maty manota zay fanoenjehina
dia leo samby ampiarina ny lalàna raha ohatra ka hatao zay fa ho anay dia mametraka foana fa ho anatin'ny fitoniana tanteraka no ahafahana miroso amin'ny fitsapakevim-bahoaka sy ny fifidianana ho avy ary ny politika sy ny atoko politika rehetra zay misy na ny société civile sy ny rehetra no tokony handray anjara amin'ny fanomanana an'izany fa tsy hoe gouvernemanta mandeha ila no entina manatanteraka andreo rehetra ireo raha ohatra ka tena hipitra amin'ny fanavaozana sy ny fifidianana madio sy mangarahara zay ekeny rehetra no apetraka eto amin'ny firenena. Tolona ao amin'ny fanovana hijerena ny lara-pahamehana eto amin'ny firenena no notakin'ny vahoaka nitaky ny fionganan'ny mpitondra teo aloha. Tsy politika ny fitsitsiana mihitsy ny fampitoviana ny tombotsoa sy trahandreo mpanolotsaina avo miisa 4 eo anivon'ny fiadidina amin'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara dia ny kolonely Rabearmanana, ny kolonely Ranoely Soamanadiana Somarsolin, ny kolonely Rapanarivo Solofiny Aina Thierry, ny kolonely Andriamiarso Gervais. Politika ny fitsitsiana no tokony no ampiarina raha tena iroso amin'ny fanovana tokoa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao fa tsy fizarazarana tombotsoa manokana. Hoy ny lehiben'ny mpanohitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka Milavonjy Philibert. Tokony hapetraka ho lara-pahamehana ny fahamahana ny olana setran'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Nisy ny toerana afaka nametrahana ireo mpanolotsaina avo miisa 4 eo anivon'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara raha tena fanimpona sy fitiavan-tanindrazana tokoa no apetraka eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatra manko dia didy tsy azo ivalozana zay avoakan'ny ACC dia ireny moa no nataony ataoko angamba efa hita hatramin'ny voalohany ny fiarahan'izy dimy rahalahy fa ataoko angamba zavatra mbola tsy nisy ary tsy fahita ihany koa ny zavatra toy ireny hoe misy haut conseiller dia mitovy avantage amin'ny chef d'état amin'ny filoham-panjakana fa fanavaozana moa no resahana dia heverina angamba fa ao anatin'ny fanavaozana daholo ny zavatra ohatran'ireny fa ny zavatra lazainay dia fitsitsiana no resahana raha nandray an'izao fitondrana zao ireo ao amin'ny fanavaozana dia moa ve mampisy fitsitsiana ny fisian'izany zavatra zany sa ny mifanohitra amin'izay no zavatra misy satria na tiana na tsy tiana dia zany avantage mitovy amin'ny chef d'état ho an'olona dimy zany dia miteraka fandaniana zany eto amin'ny firenena ka tsy zany anefa no tokony hatao sy nolazaina fa hampiatra ny politika fitsitsiana dia izay angamba no ametrahanay resaka amin'izay zavatra zay fa azony atao nametraka an'ireo olona reo amin'izay toerana rehetra ankoatran'izay raha ohatra ka tena hoe fitiavan-tanindrazana zay voizina no atao sy asa fanompona ny firenena no atao fa fijerena azy dia fijerena tombotsoa sy fizarana seza ihany koa zany no zavatra hita. Efa tamin'ny fitondrana Marc Ravalomanana no tao amin'ny lampam-panjakana Ambotsotrohitra no nisy ilay Avato Emeraude milanja 300 kilao fa tsy tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina. Taorian'ny fialan'ny Marc Ravalomanana ihany koa dia efa nisy ireo filoham-panjakana nifandimby sy filoham-pirenena raha nambarany ny solombavambahoaka Milavonjy Philibert hatrany. Sokajiana ho vaky arak'izany ity Avato ity izay tsy azo ekena ny fivarotana azy. Tamin'ny andro ny filoha Ravalomanana no nisy an'izany Vato Emeraude zany no tao anatin'io lapana Ambotsotrohitra io. Midika zany fa tsy ny fitondran'ny filoha Andry Rajoelina no nanafina fa zavatra nipetraka karazana vakoka napetraka ao anatin'ny lapa io zavatra io dia ny filoha rehetra ny fandimby talohany nahatongavany reto fiadidina ny fanavaozan'ny Repoblika reto amin'izao fitondrana zao dia misy filoham-pirenena maro azo atao hoe maro efa mihoatra ny 2 no nandalo ary niasa tao amin'ny lapana Ambotsotrohitra io dia tsy sahy nikitika na nieritreritra hamarotra na hamidy an'io zavatra io fa no heverina napetraka ho vakoka satria aty Madagasikara angamba eto amintsika amin'ny firenentsika no ahitana ny zavatra ohatran'io dia izay no nahatonga azy ao fa tsy hoe nafenina le izy ataoko angamba tsy dia mitombona fa ngeza ihany raha ny abeny sy ny lanjany araka ny voalaza tamin'ny omaly ireny dia tsy zavatra ondrareny angamba no azo afenina fa zavatra kely azo atao anaty paosy no azo afenina.